Ary Gideona zanany nively vary tamin'ny fantaka teo anilany famiazam-boloboka mba afeniny amin'ny Midianina. Ary lay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe: Jehova ny momba anao ry lela mahery. Fa ho Gideona taminy: indrisy tompoko, raha momba anay Jehova, nahoana no zohiny zao rehetra izao izahay? Ary ay zakay ny fahagagana rehetra nataony izay nolazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehova. Fa ankehitriny efa nafoy anay mihitsy Jehova ka nanolotra anay ho tany Midianina. Dia nitodika anjery azy Jehova ka nanao hoe: mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midianina, tsy efa naniraka anao va? Fa ho Gideona tamin'ny: indrisy tompoko, ataoko ahoana no famonjy ny Israely? Eny mpianakaviko ny malahelo indrindra amin'ny Manasea, ary zao no kely indrindra amin'ny ankonan'ny raiko. Dia Jehova tamin'ny: ombanao tokoa ka amely ny Midianina toy ny famely olona iray monja ianao. Amen. Io teny io zay mety tsy mahazatra antsika loatra no omeny tompo atsika anio mba ifampizarantsika izany. Dia tantara raha feheziko ao anatin'ny 10 minitra dia tahaka izao. Rehefa tafiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely dia nilamina ny tany, zany hoe ampitsara toko fady faraka amin'ny 30 dia mitantara izy hoe teninandro ny tany 70 taona. Rehefa tafiditra zareo dia nambabo ny tany Kanana rehetra tamin'ny alalan'i Josua. Dia rehefa maty Josua avy eo dia lamina ny tany tsisy ninina nandritra ny 70 taona. Fa rehefa avy eo amin'izay nanondra tsongana amin'izay rehetra zanak'Israely rehetra, satria araka lazaintsika dia raha vao milamindamina ny raharaha dia tonga na fanondranana. Tahaka antsika rehefa milamindamina ny fiainantsika dia matory ara-panahy. Dia tahaka izay koa rehetra zanak'Israely rehetra, raha vao milamina dia tonga ny fanondranana ao anatin'ilay izy. Dia rehefa manondrana zanak'Israely dia anefasan'Andriamanitra fahavalo izy. Dia lazanao zany aloha anatin'ilay izy hoe Andriamanitra marina fa fahavalo foana, misy zavatra izay tiany atao foana, fa mahatsiaro ny tenin'ny Satana mihitsy ny namaly an'i Jehova hoe ianao nge manisy fefy manodidina azy, misy izay ananany dia tsisy ninina azoko atao. Dia za misy sary ihany koa apetraka hoe Midianita ny firenena rehetra, samy nanao izay azony azy foana, samy nanao izay tiany atao, samy mambabo izay tiany baboana, fa Andriamanitra mamisy fefy foana eo amin'ny zanak'Israely tsy azoko tiany rehetra. Fa amin'anatin'ny fotoana anankiray Andriamanitra manala fefy dia mamela ny fahavalo anatanteraka an'izay heveriny fahavalo fa sitrapony. Nefa ny ao ambadika ilay fahavalo mihevitra fa manao sitrapony dia misy Andriamanitra mamela azy. Azitsika ve zany? Ohatrany hoe ilay olona zany manao izay tiany atao dia mizesta be izy hoe tsy fantanao fahefako zao dia ozy Andriamanitra avelako manao izay fotsiny ianao fahefanako mitovy amin'ilay an'i Jesosy ihany. Ozy izy Pilato mizesta be tamin'i Jesosy, tsy fantatrao fa fahefako, manana fahefana dia efanao dia manana fahefana iazonanao. Sy Jesosy namaly tsy taitra, nao tsy manana fahefana kosa raha tsy nomenanao fa ny ambony zany. Zany hoe misy fahefana temporaire, misy fahefana ao anatin'ny fotoana voafetra avelan'Andriamanitra hitranga sy hikasika. Na zavatra hiverina fa ratsy ary io, na zavatra hiverina fa nahoana no mirehareny, mpaniasia mirehareny, mpanao ratsy sy sisa, Andriamanitra permettre azy zany. Dia ny Olona Testamenta taloha natakatra ihany no nielaniela hoe enina dia ny ratsy fanara dia avelan'Andriamanitra isy mba ho amin'ny famaizana ny aoriana. Zany hoe misy Andriamanitra foana ao ambadika ao, miazo any amin'ny tsy tamaso any, manao zavatra miazona ny tokony ho azonina ary mamela ny tokony hitranga rehetra. Amen. Zay aloha zavatra mila azontsika ao anatin'ilay tantara hoe ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainana io rehefa varimariny entsika dia mieritreritra foantsika hoe ianona manao an'izao, ianona manao an'izao, fa ianona tsy mahazo manao an'izao.
raha tsy Andriamanitra mamela azy an'izany. Ary na io sotonga eo fiainantsika io ary raha mitombo ny karamanao tsy le olona ny tantara sy ny resaka anao tany amin'ny directeur sy directeur général fa reny dia fitaovana fotsiny fa Andriamanitra mamela ilay zavatra tsara ho avy dia mamela ilay zavatra ratsy ny koa hitranga. Amen. Atao anaty ity tantara ity dia zao amin'izay rehefa nozohy mpahoriana amin'izay Israely nampijaliany Midianita izy. Isaka mamboly zareo dia sy mahay Midianita daholo, sy mahay Midianita daholo volony rehetrarehetra. Dia ina nataon'ity lehilahy atao hoe Gideona ity, lasa izy manana angom-bokatra dia nampirimy le vokatra. Rehefa nampirimy le vokatra dia niseho taminy amin'izay ny anjelan'i Jehova. Dia ozy le anjelan'i Jehova hoe mitsangana ry lehilahy mahery. Ola izy tena Jehova momba anao ry lehilahy mahery. Fa Gideona niteny taminy indrisy tompo raha momba an'azy. Atao anatin'le tantara zany misy zavatra mahavariana satria ity Gideona ity tsy mitovy mihitsy ny fomba fijerin'Andriamanitra azy sy ny fahalalany ny tenany. Gideona tsy miaramila, Gideona tsy olo malaza. Eto izy mitantara hoe zangy tsinitsininy mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, mpianakavy ny raiko no kely indrindra ary zaho no kely indrindra amin'ny ankonany raiko. Zany hoe Andriamanitra manana fomba fijery ny Gideona dia Gideona manana fomba fijery ny tenany. Gideona mahita ny zavatra izay mitranga dia Andriamanitra mahita ny zavatra izay any ambadika. Ny zavatra tiako lazaina anao anatin'le tantara dia zao ny fomba fijery io Andriamanitra io tsy mitovy mihitsy amin'ny fomba fijerintsika. Ny amintsika natao hoe lehilahy mahery dia ny lehilahy izay efa nanao pirofo mierina sa tsy marina zany. Natao hoe mahay dia efa nanao examen aloha nahazo 19/20 mahay ozytsika. Fa tsisy olona mihitsy anao hoe mahay nefa tsy nanao ninino. Ianao tena mahay kakabe mahay iny finona ny hitanao nataoko. Zay fotsiny ka hitako eo aminao ny potentiel ina ny hitanao. Tsisy ninina nataoko dia milaza ianao fa misy potentiel ao anatiny. Fa fomba fijerin'olombelona dia zao manao zavatra aloha dia iny amin'izay ny tsara nanao hoe mahay ianao sa tsy mahay. Zay fa fomba fijerin'Andriamanitra tonga dia hitany mielo atonono ny mielo hoe zao ianao. Dia raha mino ianao dia mandeha araka an'izay. Zay eo tantaran'ny testamenta taloha. Fa zay fomba fijerin'Andriamanitra tsy miova mihitsy na ny fanekena vaovao. Efa fampiresantsika rehefa fampianarantsika dia toy ny voafanim-pona hoe isika dia natsoin'Andriamanitra hoe firenena masina. Nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Tsy mbola nanao na inona kory isika. Tsy mbola fantatra hoe ahoana. Tsy lay asa izay ataontsika no iantson'Andriamanitra antsika hoe firenena masina. Azonao hoe le fomba fijerin'Andriamanitra. Tsy mbola nanao ny inona, mbola tsy nitory filazantsara ianao, mbola tsy nanao ny inona, fa mbola natsoina fotsiny ihany ao amin'ny Kristy. Dia efa lazaina fa firenena masina. Hatry fony ianao mbola tsy artany ny kibon'ny renanao izy tamin'ny Jeremia dia efa nofidiko ho ahy. Mbola tsy teraka akory Jakoba sy Esau dia efa napetra ny sahady. Jakoba ny tiako ary Esau mbola. Zany hoe Andriamanitra zay le hoe manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Manambara ny farany hatramin'ny voalohany. Any amin'ny voalohany izy dia efa manambara sady hoe zao ny zavatra hitranga any amin'ny farany. Ity olona izay lazainy fa Gideona lehilahy mahery ity dia Andriamanitra rehefa mahita fa izy ny lehilahy mahery. Fa ny ambiny rehetra tsisy mahita zany. Rehefa mamaky ny tantara io ianao dia gaga daholo ny olona rehetra hoe ina ty nazo an'i Gideona olona any tsara ka milaza fa hoe ahoana ny resan'Andriamanitra. David mpiandro monjy Andriamanitra rehetra no mahita fa io olona io no manana kapasité ho tonga mpanjaka ary hitondra fanjakana. Ny olona rehetra tsisy mahita zany satria maninona ny fomba fijerin'olombelona
rofo aloha zay vao mahazo anarany eny. Tsy mahay ianao raha tsy mahavita zavatra fa ny Andriamanitra omeny ilay fiantsoana dia mananateraka an'iny amin'izay ianao rehefa azonana izy masina isika dia natao handeha mifanasina. Tamin'ny alahady isika dia niresaka hoe ozy izy Paul rehefa niresaka amin'ilay Korintana voalohany toko fahatelo hoe manambara tsy tamin'alahady moa zava eny tamin'alahady dia tamin'alahady bieryntsika niresaka an'izay hoe manambara zava-pana amin'izay olona araka ny fanahy izay. Le olona nefa tsy araka ny fanahy akory zany hoe amin'ny fomba fijery direct amin'ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona dia tsy marina le fanambarana. Azonareo le izy ohatr'izay foana zany ny système amin'Andriamanitra. Ny Andriamanitra omeny le anarany tsy mifanaraka mihitsy amin'ny zavatra zay mitranga. Ianarany teo hoe Andriamanitra mahery nefa le zaza voateraka. Jehova no mpamonjy zany anaran'i Jesosy. Jehova no mpamonjy nefa ny zaza voateraka. Izy amonjy ny olo afaka amin'ny fahotana nefa le zaza voateraka. Fa rehefa avy eo amin'izay mandeha manaraka ny tantara izay apetrany. Ina moa zavatra tiako ambaranao sy tiako saraina aminao amin'izay ty ampopoany ity. Misaotra masina dia milaza raha laselavavy ary manambarany ny fanekena vaovao ny fampianaran'ny apôstôly ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Ho zany mbola mitohy hatrany amin'ny resakantsika tany aloha rehetrarehetra. Fa rehefa nomena Andriamanitra rehefa nandray an'i Kristy isika ao anatintsika dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary tsy masiny fanahy ioso ao anatintsika fa fanahy mahery sy fitiavana ary famonoana-tena. Inona ny tika zany zavatra zany? Zay zavatra voasotra ny tosotra masinao tsy voatery tonga dia hitanao amin'ny fiainanao daholo. Ary tsy hoe tsy mahita an'izay ianao anatin'ny fiainanao dia tsy manana an'izay ianao ao anatiny. Ahoana tsara averiko. Tsy hoe tsy mahita an'izay ianao ao anatin'ny fiainanao dia midikizay fa tsy manana an'izay ianao ao anatiny. Raha miteny ny soratra masina hoe nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra isika, mety mbola olona faible no hitanao. Mety mbola olona tsy mahavita no hitanao. Raha miteny ny soratra masina hoe tsy nomena fanaiosa isika na masonao aranofo, mety mbola afaka miteny zara mbola osa. Zara nge matahotra kadratraka dia fatamorako. Nefa soratra masina milaza hoe andray menarana izy. Andray menarana izy. Isotro zava-mahafaty aina izy. Itena ny teny zay mbola tsy hainy izy. Aloka dia amin'ny anarako izy ametratanana amin'ny marary izy dia ho sitrany. Fa zao ny système an'Andriamanitra izay tsy miraty mihitsy mandefa fanambarana foana izy. Dia zay mino zay antefan'le fanambarana no afa-tsy zay mino n'importe qui fotsiny mahenao mety amiko zany dia ndeha ho ataoko. Fa zay nantefan'le fanambarana ka mino an'le izy dia mahita ny voninahitran'Andriamanitra ao anatin'izay. Zay ny raiky lao anatin'ny sotra masina naiza vakinao na testamenta taloha na testamenta vaovao dia zay foana ny raiky. Le karazany zavatra mpanovin'Andriamanitra tsy mitovy. Ohatra zany zao tao amin'ny zanak'Israely. Tenenin'Andriamanitra ny zanak'Israely ndanareo mandova ny tany Kanana. Mijery ny vatatena ny zanak'Israely tsy ngetana fijeriny azy. Mijery ny mponina amin'ny tany Kanana izy ngeza be ny fijeriny azy. Ozy izy amin'izay mijery ahoana ny andresena ian'ireo, ahoana ny andresena ian'ireo. Zay ny taky ny tsingetany taky ny valaly kely dia kely ahoana ny atrehana ian'ireo olona goavana be ireo. Fa Andriamanitra efa manome fanambarana faresinareo ireo raha ngeza be ary. Amen. Zay mino an'izay fanambaran'Andriamanitra zay amin'izay dia nahita ny voninahitra. Zay ny antefan'le afatra fa tsy mino dia mijanona ao anatin'ny faiblesse-ny ao ihany. Rehefa nirahana ampisafotany 12 ny anankifolo tsy mino an'ilay fanambaran'Andriamanitra dia nijanona tao amin'ny faiblesse-ny. Ary ny tantara dia manambara fa nisy karazany olona be dia be mihemotra zareo nanohatra n'Andriamanitra ny vava ny tany. Ina moa dikany hoe vava ny sokatra ny tany dia nitelona ny zareo velona dia maty tao izy rehetrarehetra. Fa le rolaminy reo no niditra ny tany Kanana. Reo no niditra satria manino tsy nijery ny akeny intsony izy. Tsy nijery ny zavatra zay mbola tsy vitany izy. Tsy nijery ny tsy fisina expérience-ny izy.
fanambaran'Andriamanitra. Amena. Zany raha te hizara aminao, raha vao tsy mino isika ny fanambaran'Andriamanitra, mijanona amin'ny etantsika foana isika, na dia destine ho antsika lay tenin'Andriamanitra. Tsika tsy manana tenin'Andriamanitra tahaka ny Gideona tsy mety mandeha Jehovah mombanao lehilahy maheno ndana miady amin'ny Midianita, tsy natao hiady amin'ny Midianita tsika tsy natao hiady amin'ny mpanao politika, tsika tsy natao hiady amin'ny karazan'olona maro isan-karazany zao, tsika tsy natao hifaninana amin'izao tontolo zao. Fa ny fanambarana izay hoe misoratra masinantsika dehibe mihitsiny izay karakteristika ny olona ao amin'ny Kristy rehetrarehetra. Rehefa miteny soratra masina fa olona vaovao izy, dia ny andrasana soratra masinanao sy ny andrasan'Andriamanitra aminao. Tsy tsara ny tenanao araka ny zavatra izay mitranga sy hitan'ny masonao, fa ino izay fanambaran'Andriamanitra izay. Dia rehefa mino fanambaran'Andriamanitra ianao, dia mahita ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Amen. Zao tontolo zao manana fomba fijery ohatran'izao, za tsy mino raha tsy mahita. Fa Andriamanitra manana fomba fijery, fa rehefa mino ianao dia hitanao voninahitran'Andriamanitra. Fa vao tsy mino ianao tsy hitanao voninahitran'Andriamanitra. Zany te hizara amintsika mihitsy amin'izao fotoana izao hoe amin'izao fotoana andro iainantsika izao, indro ny aizina manarona ny tany ary ny Espiritu manarona ny firenena miara-milomano anaty aizonao ny zanak'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra efa manambara fa izy dia lehilahy mahery, ianao dia vehivavy mahery. Amena. Vehivavy mahery, zany iny ambara sotra masina amintsika. Tsy mahery ady aman'olona, fa manana fanahy mahery ao anatsika ao. Manana fanahy mahery aty, manana fanahy mahery tondra tena tsara eo anivon'izao tontolo zao. Manana fanahy mahery tsokivy. Amena. Tsy toloky, tsy taraina, tsy tady vonjy gauche droite. Faiblesse daholo zany zavatra zany, verivery ny olona zanak'Andriamanitra. Miaina fahalemena ankehitriny, miaina ranomaso, miaina alahelo, miaina fitrosana eo anatin'ny asarotam-piainana. Marary fa tsy sa mivavaka ho an'ny aretina. Nisy fotoana nandinika mihitsy ny zavatra izay ambara sotra masina mikasika an'io aretina io. Rehefa mandeha nandinika zany hoe rehefa inona no manasitran'Andriamanitra, dia rehefa inona no hoe andraso aloha. Izany système an'Andriamanitra. Misy tonga dia sotraniny eo eny, fa misy lazainy eo ka rasoloha. Ohatranao mampoza zay rasoloha zay, mitovitovy amin'ilay resaka iny, ary ianao asy fety amin'ny maso iny, irana nakany Siloama, avy eo amin'izay verina dia nahita. Ary makany amin'ny solona rehefa avy mahita, rehefa feo izay sisa rehetra. Misy fotoana nandinika zany, rehefa ohatry ny ahoana Andriamanitra no manao azy. Rehefa ohatry ny ahoana izy tena miasa, rehefa ohatry ny ahoana izy tena tonga dia eo ny eo dia hitanao ny zavatra izay atao. Dia zavatra hitako dia zao, rehefa samy olona mijoro vavolombelon'i Kristy, rehefa samy olona mitolo ny filazantsara, dia zao lazainy hoe anaraka azy amin'izay zao famantarana zao. Rehefa samy olona. Inona moa zavatra izay ataon'Andriamanitra? Tsika tena anatsoan'Andriamanitra ho vavolombelon'i Kristy. Zany aloha dia efa mila inoana. Amen. Tsika tsy matsoana hivavaka. Tsika tsy matsoana hitokotoko hoe tsy ero dia anao fotoam-bavaka isan-kerinandro. Accessoire zany, mifanampy an'izany. Fa zao soratra masina ny ambarany hoe zaho ozy izy dia miantso anareo. Sa manindry anareo vavolombelona. Ary azo hery ianareo amin'ny latsalo fanamasina aminareo dia ho tonga vavolombeloko ianareo. Amin'ny fotoana za mino an'izay fanambaran'Andriamanitra izay. Fa za dia natao ho vavolombelon'i Kristy. Za dia natao ho vavolombelon'ny fahaveloman'i Kristy, ho vavolombelon'ny fahaveloman'i Kristy ao anaty sy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Dia lasa amin'izay ako afaka mijoro eo anivon'ity zao tontolo zao feno fahamaizina ity. Dia afaka mitoro Jesosy Kristy amin'ny olona izay manodidina ary amin'izay fotoana izay dia misy era amin'izay napetraka Andriamanitra ao anatiko izay etsika amin'izay. Tahaka ny Gideona io ny hery izay hitan'Andriamanitra, zany mino mihitsy fa tatay amin'ny mpitsara tsy nomena kapasité manokana mihitsy ny mpitsara. Ny sasany nomena intelligence, ny sasany nomena hery tanjaka tena muscle mihitsy, tena ozona mihitsy ny tahaka ny Samson. Gideona efa nasian'Andriamanitra zavatra tao anatiny tao. Fa miandry fotoana fotsiny izy. Tamin'ny fotoantsika nanaiky, tamin'ny fotoantsika nandray ny famonjen'i Kristy, dia nasiny
ery amin'izay ao anatsika ao fahafolombena, ery amin'izay anazava n'izao tontolo izao, ery amin'izay ahitany izao tontolo izao savelona zany Jesosy zany. Fa ao anatin'ny fahoriana izay misy dia misy Andriamanitra mametraka fiadanam-poany anatsika. Ao anatin'ny ady-sarotra izay misy nahoana endrika eo dia misy Andriamanitra mametraka hery ao anatsika, tsy mahatonga atsika miverindana, tsy mahatonga atsika mimenimena, tsy mahatonga atsika miteny ratsy, tsy mahatonga atsika manohitra na inona. Fa raha vao tsy mino an'izay fanambarana izay tsika dia mitovy amin'ilay tantarany zanak'Israely, lasa manohitra n'Andriamanitra, tsy mety niditra tao amin'ny tany Kanana. Izany hoe fa mivelarina ho an'ny zanak'Israely, io ny tany Kanana, io mitondra dronono sy ny tantely, io ny zavatra tsara rehetra, mahazo ny anjara taninareo ianareo, taty amin'ny tany efitra, taty amin'ny dezera ianareo, matory any anaty tanty. Izany hoe miaina fiainana tsotsotra, miaina fiainana atontono, miaina fiainana tena hoe bazika. Fa raha mino ianareo dia miditra kosa amin'ilay tany Kanana, tondra dronono sy tantely, feno ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa tsy mino tsika dia mpinotsotra ny ianarantsika. Izay ny ianarantsika. Nomena hery ianao, nefa ianao tsy mino ny fanambaran'Andriamanitra dia mpinotsotra foana ny ianarana. Dia ina verset ankafizan'ny mpinotsotra indrindra, Matthieu 6:33, ka tsy aloha fanjakana sy fahamarina. Dia anampanareo izany rehetra izany. Efa inona ny eo alohan'ny zavatra iny? Nareo izany manao tahaka ny jentilisa hoe inona no hoanina, inona ny sotroina, fa izany dia meno malalana na dia matory azy izy, fa ka tsy aloha fanjakana sy fahamarina. Izany hoe ilay mpinotsotra ilay jentilisa dia mikatsaka foana inona no hoanina, inona no sotroina. Ianao tsy mahita hoe be dia be ny olona izay zanak'Andriamanitra fa mbola zany foana ny fiainana ankehitriny. Mikatsaka izay hoanina, mikatsaka izay sotroina, mikatsaka izay amamy problemany, mikatsaka izay anokatra lalana ho azy, mitady hirika foana ny amin'ny fiainana, variana amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Izay mihitsy le endrika hoe teo amin'ny tany dezera, miaina ilay fiainana faran'izay tsotra foana. Teo izy ray olona izay tsy nentina naraka ilay planin'Andriamanitra, anao izay tarika vaovao dia anao hoe verina ny Egypte. Fa ohatran'ilay fiainana jentilisa ihany no tena tsara raha izao fandeha. Ny fiainan'Andriamanitra raha lasina-bafy misy zavatra apetrana, misy zavatra iresahany amintsika. Dia rehefa minontsika dia miaina an'izany zavatra. Rehefa tsy minontsika dia mijanona ho mpinotsotra foana. Dia oza hoe ianao mifafaka fa mijanona ho fivavahana tsotra ilay izy, mijanona ho fandresen-dahatra. Dia miadevitra ara-baiboly ny ainao lazaina tsy marina mihitsy zany. Ozy izy ny baiboly hoe zao, ozy izy ny baiboly hoe zao, ozy izy ny baiboly hoe zao. Fa rehefa tonga ny problema reraka foana, rehefa tonga ny aretina tsy maharesy ianao, tsy maharesy ny tentation, fakapanany anatin'ny saitsika. Rehefa miteny hoe soratra masina hoe misy filanonofo ao anatin'ny saitsika eo, misy nofo tianao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Misy nofo te hanohitra foana. Ny soratra masina milaza hoe tahaka ny aleken'ny Kristy, tahaka ny aleken'ny fiangonana ny Kristy amin'ny zavatra rehetra, ny tokony aleken'ny vavilahy amin'ny zavatra rehetra. Fa be dia be ny anabavy tsy mahavita ny soumettre raha miditra ao ambany fa efa ny vadiny. Tsy manana izy anaovana an'izany. Be dia be tsy mahavita mifona, tsy vehivavy rery ary fa na lehilahy satria mila hery zany. Be dia be tsy mahavita mifona, be dia be tsy mahavita mamela heloka. Be dia be tsy samy mametra tanana marary mba ho sitrana io marary io. Be dia be tsy samy toro ny filazantsara. Amin'izany ange ny antsoina antsika, antsika nantsoina dia hiandro ny tompo fiverenan'i Jesosy ny amin'ny lanitra, tsy zany ange. Fa raha izay dia afaka natao hoe novonjena zasy ianao. Dia mipetrapetraka miaro ny fahadiovantsika sisa, tsika tsy natao hiaro fahadiovan'izany. Ny fahadiovanao tsy hidiranao ny lanitra. Ny asa vitan'i Jesosy Kristy ho anao ny afahanao miditra ny lanitra. Fa tsy ilay fiezahanao iny tena natsoina mihitsika hitondra tena tsara. Tena natsointsika hitondra tena masina, fa na fitondrantenanao tsara na fitondrantenanao masina, na ny asa soa vitanao, na ny asa tsara vitanao, nininy nataonao, tsy reny lakile amin'ny fidirana ny lanitra. Fa matafiditra anao any an-danitra dia tsisy raha ihany, tsisy fa tsy raha ihany izao ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsisy makaiza ho sisy.
any amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Za ihany ny chemin, za ihany ny lalana. Ny fiarahana amin'ny Jesosy na lasa nabary tsy tapitra fotsiny hoe za manompo an'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra sika andova ary aina ny hery izay efa napetra ny tao anatsika. Rehefa miteny ny soratra masina ny Jona 1:7 ao anatinao misy voan'Andriamanitra dia minoa ianao an'izany. Rehefa mivavaka ianao dia miresaha amin'Andriamanitra, Jesosy io zany ino ny voanao atao anatiko. Eto anivon'ity olona izay manota be dia be manodidina ity, izay makafanahy aho mampatonga anao ale izy ihany koa. Manana voan'Andriamanitra afahako mijoro tsara mihitsy atao anatin'ity toeram-piasana ity. Manana voan'Andriamanitra afahako matady tsara ny fakapanazy mitrangy ao anatrehako. Misy fakapanana atao andosirana. Izy Petera rehefa mitsaikina Petera na Paola lazany mandosira fitsangazana. Fakapana rehetra ozy izy izay ataony olona dia nivelan'ny tenany ihany. Fa fitsangazangana miatrika amin'ny tena. Izay mitsangajana dia manota amin'ny vatany. Iny mandosira. Fa fakapana hafa toeritra ny zavatra. Toeriny devoly dia andositra nareo izy. Ianao rehefa mivavaka mahatsapa an'izany ary mba miresaka amin'ny tompo, mba mikonfesy an'izany hoe vavanao fanahy mahery ny ato anatiko. Za miatrika an'ilay olako eto ity fanahy mahery ny ato anatiko. Za miatrika ny atoko eto ity fanahy mahery ny ato anatiko. Tsy manam-bola androany fa misy fanahy mahery ato anatiko izay mahatonga tsy miroro saina, tsy mitady système dia tsy mitady plan B dia be any anatin'ny saiko. Ahoana fomba azoko vola, ahoana fomba azoko an'ity, ahoana ny ampivanja ao, ahoana ny atateraka zao. Miteny misotra masina ny boky Timoty 1:1. Mianina ny fanananareo. Fitiavam-bola fotra ratsy rehetra. Fa milazanao tsy resinao ny fitiavam-bola. Raha tsy mino ianao fa fanahy mahery ny velona ao anatinao. Raha tsy mino ianao fa Jesosy ny velona ao anatinao. Rehefa mivoaka ianao amin'ny alina ao anatin'ny maizinao, firy ampino mbola matahotra maizina. Fa zany ny tempin-tsotra fotsiny. Tempin-tsotra fotsiny dia mijanona eo amin'ny tany. Eo amin'ny désert. Mianina amin'ilay fiainana tsotsotra, voavonjy Jesosy. Voavonjy ny voavonjy. Mas izy Paola ny resaka. Zany izy rehefa vitany rehefa akaiko faty amin'izy dia zao lazainy. Navita ny fiazakazako. Navita ny fiazakazako. Ary niady tsara ny finoana. Ankehitriny satrona ho apetraka eo ambony ny satro-boninahitra fiaina. Azo ataony miaina fiainana mpin-tsotra. Voavonjy foana. Fa zara fa voavonjy. Misy karazana firenena anankiroa tao anatin'ny tantarany zanak'Israely izay tsy miditra tamin'ny tany Kanana. 12 zareo. Fa ny anankiroa tsy netiniditra. Satria manino mahafinaritra azy ny tany ambadika Jordana. Mety anaovana fery eto izy. Mahafinaritra eto. Satria na gada angamba ny anaran'izy. Mety anaovana fery. Tena mahafinaritra be amoron-drano eto ohatrohatran'izao. Afaka hitobian'ny sambo sisy dia lasa zareo tsy mety izy niditra. Amin'ilay tany izay nampanantenan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nampanantena azy ivelan'ny tany Kanana, fa ho anatin'ny tany Kanana nampanantenaina azy. Fa ireo karazana firenena anankiroa ireo, karazana taranaka anankiroa ireo tsy mety niditra zany, fa ny folo mety niditra. Ary tsika ataony mandova ny lanitra fa tsy mahavita ny inona eto amin'izao tontolo izao. Dia miaina fiainana ordinaire be tahaka ny fiainan'olombelona fotsiny. Tena nandray famonjena. Fa tsy fantatro ianao fa raha ho manokana tsy mety amiko lafo ny fidanan'i Jesosy ahy. Mba eritrereto ianao vijanitra lafo andra faran'izay lafo zany. Ohatra hoe tomobila faran'izay tsara. Fa 7 isan-jato fotoana na 5 isan-jato fotoana ao anatin'ny garage izy mipetraka. Baganga ny olona ny tany ianao fa inona moa zany antony hividananareo tomobila. Raha janonao anatin'ny garage ilay izy ary tsy hoentina raha tsy indray mandeha isaky ny ray volana. Tsy aleo ve manao mandeha taxi, tsy aleo ve manao location toy izay vitobila lafo be dia nefa janona ao anaty garage ilay izy. Dia tahaka izay ihany koa isika. Tsy zavatra mora simba sy mora loha tahaka ny vola fotsy sy ny volamena ny vitanan'i Kristy asika, fa ny rasoany tahaka ny rano ny zanako ny tsy misy kilena. Dia tsy novidiana isika mba hipetraka fotsiny
fanovidiana isika mba hoera Gideona rehefa mbola tsy elo ny fanambaran'Andriamanitra lelam-piady lehilahy natao andresy falozana mively vary ohatr'izay mihitsy ny sary ny fiainantsika rehefa tsy henontsika le fanambaran'Andriamanitra rehefa tsy henontsika le fanambaran'Andriamanitra hoe lehilahy mahery neza ty zanak'Andriamanitra neza ty lay misy an'izao teny mahafinaritra tonga dia mahery be ny any anaty vo maheno an'izay zavatra izay vo mahita azay verset izay ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no ao anatina azonao an-tsaina ve zany zavatra zany ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no velona ao anatitsika fanahy izay nanangana ty Jesosy maty Jesosy dia natsanga ny fanahy dia ilay fanampanangana amin'ny maty io ny velona ao anatitsika mivoaka ny trano ianao andeha tsena ny nalakely ianao fantatrao hoe fa misy fanahyn'ilay mpanangana amin'ny maty ao anatinao dia ianao matahotra mpisamina nefa misy fanahyn'ilay mpanangana amin'ny maty velona ao anatinao ianao matahotra an'izay lokanareo rapitso satria 5,000 rery ny eny am-pelantananao mba miresaka amin'ny Jesosy any fa niresaka tao amin'ny Jesosy dia Jesosy io apioty tingery tsy mahavita ninine tongolo 900 voatabia 900 saribôtra zany tsy mandeha amin'izay laona zany fiainana zany nefa izy ny ao anatinao fanahyn'ilay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty le Jesosy maty iny ilay nandeha teo ambony rano le Jesosy maty iny ilay navita mirakla mofo sy divay ilay navita ny zavatra rehetrarehetra iny le mpanao fagagana ilay tena mahagaga dia tsy vitame Jesosy ny ao anatsika fa fanahyn'ilay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty fa inona ny fiainantsika fiainan'olombelona ordinaire fiainana mifampitady amin'ny ekolazy fiainana mifampitady amin'ny kosin-jaza fiainana tsy maintsy hoe tsy aza manao an'izany fa za tena te hilaza amintsika mihitsy hoe mila misy mirevolta ao anaty sainao azonao mila sarom-bilany mila mipoaka ao tsy le sarom-bilaninao an-trano ny apoaka hoe leobe délestage zay dia ively an'izay tokotany fa le sarom-bilany any anaty sainao any misy zavatra mila voakasika any misy zavatra mila taitra any hoe lehibe zay ao anatinareo no zay amin'izao tokotra tena tahaka ny henoko mihitsy ny apôstôly miresaka an'iny jereo tsara hoe avaiza ny energie ny apôstôly par rapport amin'izany fa ny olona miasa ihany raha lasa nabavy misy herintsapany ao anatiny fa le olona nambarana an'iny olona mipetraka iny olona tsy mahalala minina fa dia miandro fotsiny eo dia miandro fotsiny eo petrapetraka matoritory tsisy niny natao karakara fiainana mitady ampivelatra business mitady ampidirana misimisy kokoa say foana fiainany zanak'olombelona fa rehefa ny zanak'Andriamanitra ny tsy conscient rehefa ny zanak'Andriamanitra ny tsy mahafantatra ny fanambaran'ny rainy dia mitady dio mitantarany Gideona olona lela mahery fa mandroka vary ny atao rara zay tantara manafina vary ho an'ny Midianita manafina vary mba tsy ho alay Midianita zay natao rara efa maniny lela mahery misy fotoana tany amin'ny 10 taona lasa tany nanao toriteny tahaka izao atao amin'ny radio tsaroko le izy any Japon misy sabatra tsy fantatra katanana mafianzondrareo anazy dia faran'izay lafo vidy le sabatra katana io zany tena maranitra be tsisy ohatran'izany tena zay azo hoe tonga dia tapatapaka daholo faran'izay lafo vidy izy fa zao raha lasanabavy rehefa ny sabatra izy io zany mety amin'ny arakaraka ny taonany raha ohatra izy zany ka hoe sabatra voavina amboarina dia mety 15 millions vidiny raha ohatra ka hoe sabatra efa voatahiry amanjato taonany tena tafakatra amina miliara ny varotan-drareo anazy fa zao rehefa olona tsy mahalala ny azona ny sabatra io rehefa tsy fantan'le izy raha le mpianakaviana ohatra nomenao azy andediny voatabia tongolo
satria tsy fatany valeran'izy. Rehefa tsy fatany valeran'izy dia ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy ilay izy. Rehefa tsy fantatra ny valeran'ilay fanahy mahery napetraka ao anatiny dia ampiasainao amin'ny zavatra tsy tokony ho izy fotsiny na fiainana. Mahazo fiainana ianao amin'ny Kristy fa ampiasainao amin'ny zavatra tsy tokony ho izy. Dia lasa amin'izay ny olona mamoroporona, hitanao ny anaran'i Jesosy io, mauvaise utilisation sur mauvaise utilisation zay hita rehetra. Zay tratra rehetra tsy mahita vavolamboaka amin'ny anaran'i Jesosy mifampolaboaka. Tsy hitanina le lakile amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy etsy izay lakile zay. Ampiasaina any amin'ny tsy tokony ho izy. Nomena fanahy mahery isika. Ilay fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny matiny ao anatintsika. Inona ny antony izany? Ahatonga antsika mivavolombelona. Ahatonga antsika tsy omena maso olona. Tsy atahotra na iza fa na vazabe mena be ny lokony. Na afrikanina chocolat noirany eo. Na iza. Asa iny joro fa lehibe zay ao anatiko ao. Za raha lasana bafy tena lazaiko anao, za tsy matahotra na iza zany. Raha mbola milaza koa hoe za mpamosavy, za tsy matahotra anao. Taloha zany nisy fotoana tamin'ny fahalalana fahiny. Fahalalana fahiny dia hoe mila mitandrina amin'ny fametratanana. Fafindra fanahy. Raha vao olona ohatran'izao mametratanana aminao dia mifindra fanahy dia nino an'izay tamin'ny. Fa tateorina nanomboka nandinika atao amin'ny fanahy masina ary vahiny tompony mihitsy hoe fanahy izay velona, fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty ny velona ao anaty. Fanahy niza ny atahorako. Na iza mametra tanana, niza manozona, niza miteny. Nisy fotoana Jakoba tena tenenin'Andriamanitra mihitsy labana dia hanentsika an'i Jakoba zao lazaiko anao ny labana. Tsy mahazo miteny na inona amin'ny Jakoba zany ianao na soa na ratsy. Tonga dia mifanan'Andriamanitra mihitsy autorisation ianao tsy mahazo mitsodrano azy ary ianao tsy mahazo manozona azy. Fa avelao fotsiny izy andefa hitararano koa. Zazanak'Andriamanitra izay misy fanahy mahery ao anatiko. Tena za mijoro eto aritanareo aritany vavolombelona maro. Za tsy matahotra fanahy niza zany. Na isa metra tananareo ambony lohako io. Sako manao defia zany asehoany Andriamanitra ao alefa fa tsy matahotra. Fantatro ny velona atao anatiko. Tsy matahotra an'izany. Misy any karazana mpitory-teny mitsotsoka reny. Tena nandrasako izy aloha ho avy aty Madagasikara zany tsy nangataka première ligne. Alefa so zany tsofinao zany. Alefa so fa tsy matahotra an'izany. Fantatro ny velona ao anatiko fa ny ianao fony ianao. Na ny ianao cinéma na ny ianao devolony ao ambadika alefa so alefanao fa tsy matahotra an'izany. Lehibe izay ao anatiko ao. Inona no atahoranao tamin'izao tontolo izao? Vao miteny kely patron, vao mananana kely dia elaty moa mivavaka be agako amin'ny mivavaka be fa mba hoe na kristianina ny tena za ma tsy dia mivavaka be. Vao misy zavatra kely dia miparo rehetra. Tsy mahalala. Olona taraiky any amin'ny tany efitra dia ao amin'ilay tanty sy ao amin'ilay sakafo paperika sy mana foana no anany nefa ny tany tondra dronotsy tatelo misokatra mba hahafahanao miditra. Amena. Mifasoavana raha-panarehetra ke efa misokafanao atsika e. Zany indrindra ambara ampetery efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika na zavatra rehetra momba ny fiainana na ny toe-panahy rehetra araka an'Andriamanitra. Amena. Raha mbola toe-panahy koa hitanao ao anatin'ny Baiboly dia miteny eny atoaniko zany. Un point c'est tout. Amen. Zany ny finoana zay trano. Aza miteny an'izany izy aza tsy manam-pitiavana. Ozy anona one zaho masika be one. Zaho be tatopola ohatran'izay. Zay ambaran'ny soratra masina io ilay fanavelona atao anatika. Na ny ambaran'ny soratra masina atao vokatra ny fanahy fiatanana ao anaty kosa. Famoram-panahy ao anaty kosa. Fanaova-tso ato zany. Aza miandry an'izany ho hita-maso. Zay vao mihiny. Amen. Fa dia mbola rehefa miteny fotsiny Andriamanitra dia mihiny. Tonga dia izay hitana ato anaty kosa. Le ao anatiny resako tsy hitany ohatran'ny siligaoma izay resaka izay. Fa le ao anatiny
resana lay velona ao anaty le karakteristika an' Jesosy Kristy velona ao anaty lay andrina ny fiadanana ny velona atao anaty sary ny velona atao anaty iza ny ampangororo iza ny ampatahotra alika mandona varavarana ve ny ampatahotra amin'ny alina ny trano hoe akaiky ny polisy dia misy fotoana zareo mifindra trano fanamboarana ny trano alerta be eraky ny tanàna sao dia tokony hanao alarondo no zareo tena manaovinareo raha anao fa za toromaso kely toromaso tsy mahavita alarondonareo zany hoe fandimbo zany satria tapabolana le polisy hoamboarina le tranony zareo dia mba fandimbo tsy fandimbo zany ao ataovy raha tiana tsy andany fotoana amin'izany mihitsy nanao ana zasy ianao zany akandriamanitra tsy natao fotsiny tsika ihany amen zay fanambarana dia ozy izy soratra masina milaza ny amin'ny asan'ny apôstôly ny te fikasana nge dia ho anareo sy ny zanak'Andriamanitra zay lavitra zay akaiky natsoan'Andriamanitra natona azy ary inona moa zany teny fikasana zany rehefa toizanao ny asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny teny fikasana ny Abrahama inona moa zany ny amin'ny Jesosy Kristy izay hanome fanamasina ho atsika za mivoaka ny trano manana fanamasina tsy mila tsoko akory zany tsy mila razako akory mivoaka indray tsika sao fanamasina afenasatsy aminao fa ao zany tsy rehefa manota dia miala izy rehefa manota dia mifony rehefa manota dia mitsotra mieliko anatrehany dia voavelany voadio fahotaka fa ny heriny tsy miala atoamiko zany amenina mety misy fotoana ianao mandalo zavatra tsy hoe nasolifatry ny hoditra akondro ianao dia so dia tsy atao raha fanamasina nampahitany ny hoditra akondro io mety hitrango zany mety misy zavatra manjoanao fa fotsika mila voatazona foana hoe ninina zavatra mitrano anaty fiainako na fantatro na tsy takatro nomeny tompo azy zany tsy pastera ngeny nampanantenanao an'izany tsy zany eny no tenanao an'izany baiboly angeny no miresaka an'izany ny baiboly manambara fa misy fanahy mahery ao anatinao baiboly manambara fa fanahy zay nanangana an' Jesosy tamin'ny matiny ao anatinao ahoana ianao no mbola hieritreritra foana za dia olona renaka za dia olona morakivy za dia olona be koretaka fa fao amin'izay raha mbola misy asifarany rehefa vavatsika rehefa alefa sofarany dia teneny manomboka zay fanahy mahery ao anaty fanahy mahery fitiavana fahona tena aza mangataka finoana aza mangataka fatokiny efa nomeny herin'Andriamanitra daholo zany ampianaro a Jesosy atoky aminao lay fanahin'Andriamanitra iny ao anatinao ho ampianarina iny ianao izy jorona manambara hoe ao nareo nge miositra fa rehefa tsy minony areo fa ao anatinareo miositra dia tsy manana mpampianatra nareo mbola mitady olona foana ampianatra nareo an'izao rehetrarehetra zao fa rehefa minonareo fa ao anatinareo miositra dia tsy manana mpampianatra ianareo izy fa miositra izay napetrany tao anatinareo no mampianatra nareo sa miositra zany tsy nomena mpitory-teny fa nomena zanak'Andriamanitra rehetra tsy akanavaka na izy na izy na vao zao dia zao ary izy mandray any Kristy raha zao dia zao ary izy dia efa mandray ny famonjena sy ny fanamasina zao dia misy osotra ao anatiny na apetra tanana na tsy apetra tanana na batisa na tsy batisa tsisy idirana any amin'Andriamanitra rery any mandeha zany zavatra za dia izaranao manomboka androany tsy haina fiainana ordinaire tsony amen ndao mba hijoma zany ndao mba hanandrana rehefa miteny sotra masina andramo ka izy ao fa tsara Jehovah ndao andramana dia izahana maro fa tsy mijanona fanambaran'olombelona fotsiny ihany andramo zany rehefa misy marary tonga eo anatrehanao masa miteny avy ty fivavaka ao anao taovy masika ty loatra zay mihitsy avy ty vavaka ao anao rehefa misy olona matahotahotra mangovogovotra reny avy ty fampahereziko ampahereziko vita fampaherezana mahery anao me vatiko tamin'ny mansa fakomany natsony ankizy areo mba te ampahery anao pasterana ankizy dia mandeha le contacta dia le miresaka dia tapitra le fotoana dia tena nampahery pastera le zavatra resanao vadika resarehetra nefa zany saka hoe ampaherezina zany satria mbola taraiky eto mandrakitena reso dia kivy atao anatiko misy an'le mahery tsy mila fampaherezana mila zany satria zako tenan'ny Kristy tsy ampy dia mila le hafa ihany koa ampahery
fa za te ilaza aminao hoe misy mampahery anao na tsisy mampahery efa felonao anatinao rangaly amen. Na isy anampy ianao na tsisy anampy tsy olana zany, tsy mpanampy anginy ao anatinao fa le tompony zavatra rehetra tsy zety ny velonao anatao tsy mpanampy ny ao anatinao fa le tompony zavatra rehetra. Inona ny ataonao, inona ny ankovitanao, tena afaka mirehareny tsika ny amin'izany. Ary hitanao zany Josesy tako zao mihitsy natao Josesy reny zavatra reny tena captivé maso zao tontolo zany, tsy mirarana vavaka izy ianao na vavaka izy na miaro Jesosy isa-maraina ianao na isan-kariva fa lenao mijoro mihitsy hoe fa ahoana ty olo ty tsofolo rivotra fa tsy mihetsy, fa ahoana ty olo ty tsy mivany karama tsy mivany karama fa tao tsy mihontsy izy, fa inavo fidiram-bola ty olo ty fa raha fahalalako ny tsy mana fidiram-bola koatra ny karama io, fa maniny izy no tsy mihontsina, fa maniny izy no tsy matahotra, maniny izy tsy mindram-bola, maniny izy no miditra ato ampiasana mbola mitsikitsiky izay fa manomana pankarta dia hivoaka higrevy izy mbola ao foana mbola vonona foana. Zany le olona mahalaitra manaitra ny masony olona, zany mahagaga ny olona. Ianao hiarany zavatra zay miatra aminy fa ianao tsy mitondra tena tahaka azy. Izy vao tratra dia manondrana, ianao tratra dia misaotra ny tompo, dia mananasany any roviny ianao ny raty, roviny ianao ny emotra, roviny ianao ny ngonongonona, roviny ianao ny anao ny fanao, fa tao tsy mety manao ny fanao lazanao mandresy lahatra azy zany Andriamanitra. Fa raha Andriamanitra ny fitaina siny zany afaka mahita izany tsy olana mihitsy, tsisy problema amizany. Hoe zany izy olana voamily zareo latrena ny tokony tompo fenoko raro anatin'ny tranoko misy olona za tena mahazo zay tiako rehetrarehetra inararahen'olona n'izany. Fa rehefa ianao mijoro amin'izay mampitanondrika ny olona sy mampatonga ny lohalika ny malemy, ao ianao ny manana force amin'izay. Eo ianao rehefa milaza filazany tsara misokatra ny antenina parabolika satria impressionao ianao amin'izay, olona hafa ianao amin'izay. Fa raha hitoritory fotsiny ny fahatany amin'izay tsy mahataitra n'izany. Ny fanany zay nanangana an' Jesosy tamaty no velona amin'azy. Azo an'izay olona akaikina tena mivavaka. Raha maniry ary mivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.